Maro ary tsy vitsy amintsika no manamety sy ny lava ireo député izay ampangaintsika fa tsy mahavita ny asa amin'izay asa nampanantenainy nandritra ny fampielezan-keviny amin'ilay hoe fanamboaran-dalana sy ny maro hafa ka nitondra ny fanazavana mahakasika ny tena asan'ireo député i Afakandro Christian izay député voafidy tao Mahajanga voalohany tao anatin'ny pejiny tamin'iny herinandro lasa iny ka nipitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namany tesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka nefa natsipoko dia ny mahakasika ny tena asan'ireo député no imatematesantsika atao anatin'ity video ity ka araky ny nambarany Afakandro Christian hatrany no tena voaboasantsika amin'ity videontsika ity maro dia maro ary tsy vitsy amintsika no miandrandra fatratra sy manantena anireny toky izay nomen'ireo solombavambahoaka fonizy mbola kandida izay nanao fampielezan-kevitra tamin'ny firotsahan-kofidiany mba hambabo ny fontsika vahoaka tsirairay ary nahatonga isika nifidy azy ireny ao moa ireo izay milaza fa tena hahavita zavatra goavana be rehefa vantany lany député eo ao ireo izay milaza fa hanamboatra lalana eto sy eroa ao ireo izay milaza fa hanao fotodrafitrasa goavana sy hamoronasa ho an'ny tanora sy ny maro hafa ao ihany koa ireo izay kopakambava izay tsy tambo isaina ataony ireo izay kandida mirotsakofidina izay ka vantany vao mandrehany iny ireo vahoaka rehetra dia iny fa babo sy tafaropoka ao anatin'izay io moa zany resaka fanaovana politika dia toy ny mikotitsipa ihany ary tsy maintsy mandeha ny fandangolangona sy ny kopakambava isan-karazany ary ao ihany koa ny laingalainga marivotototra sy ny maro hafa izay mba handresen-dahatra anireo vahoaka ifidy azy ireo ka vantany voalana nefa n'izy ireny dia tsy vitsy amin'ny ireny solombavambahoaka izay niandrandrentsika ireny dia tsy mahavita na iray aza tamin'ireo zavatra izay nampanantenainy nandritra an'izay fampielezan-keviny izay ka nitondra ny fanazavana ny mahakasika ny hoe inona marina no tena asan'ny solombavambahoaka i Afakandro Christian izay solombavambahoaka voafidy tao Mahajanga voalohany farany teo iny ka araky ny nambarany hatrany dia toy izao manaraka izao ny tsara ho fantantsika amin'ny asany ireo solombavambahoaka sy ny vola miditra amin'ny distrikta tsirairay avy izay nahalan'izy ireo fantaro ireo asa sy andraikitra ary anjara asa sahanin'ny député sy ny gouvernoura ny député sy gouvernoura dia mpiasam-bahoaka ary natao hanompo vahoaka ny député na solombavambahoaka dia fahefana ampanao lalàna na ny pouvoir législatif tsy mpanao fotodrafitrasa ny député fa mpisolo tena sy mpitondra ny feon'ny vahoaka izay nahalany azy amin'ny fahefana ampanatanteraka fohy be ary mpanaramaso ny fahefana ampanatanteraka ihany koa izy izany hoe gouverneur sy ny maire izany no arahany maso ankaiky ny député no mitantana isan-taona ny volany siady na ny CLD izay mitentina 250 millions d'ariary na 1 milliard 250 millions FMG teo aloha saingy efa nahena ny fanjakana ho 60 millions d'ariary na 300 millions FMG izany ankehitriny ny siady na ny CLD ho an'ny solombavambahoaka izany adidy sy anjara asa no manao tatitra feno amin'ny vahoaka izay nifidy azy ny mahakasika ireo rehetra voalaza rehetra ireo
raha tsy manao tatitra amin'ny vahoaka ilay député dia mitovy amin'ny tsy mahavita ny asany sy andraikitra izay napetraky ny vahoaka taminy izy zay. Ny gouvernoura dia fahefana ampanatanteraka na ny pouvoir exécutif. Ny gouvernoura no solon-tena ampanatanteraka foibe eny fotony amin'ny faritra izay misy azy. Rehefa asa lehibe na fotodrafitrasa lehibe kosa izy dia ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny ministry ny asa vaventy no misahana azy. Izay no maha asa vaventy azy manolotra vahaolana lavitrezaka ho an'ny vahoaka. Ny gouverneur dia manana budget izay 2 milliards d'ariary isan-taona na 10 milliards FMG. Totalin'ny budget efatra taona dia 8 milliards d'ariary na 40 milliards FMG. Natao tsy maintsy hamahana na hanamboarana fotodrafitrasa no antony anomezana azy io vola io. Izay raha teo no mahampanatanteraka eny fotony ny tenany. Amin'ny mahampanatanteraka azy dia mpanao fotodrafitrasa amin'ny faritra iray izay iadidiny izy saingy mijanona ho fohy-ezaka na voafetra ny zavatra azony atao. Rehefa tsy nanao fotodrafitrasa amin'ny faritra izay iandraiketany izy nandritra ny iray taona dia tsy nahavita ny asany izy arak'izany. Adidin'ny gouvernoura ihany koa ny manao tatitra amin'ny vahoaka amin'ny faritra izay iadidiany mahakasika amin'ireo fandanina sy ny fitantanam-bolam-panjakana izay nampiandraketin'ny fanjakana foibe azy isan-taona izay. Ireo no tsara ho fantatra mahakasika an'izay rehetra voalaza izay. Arak'izany raha toa ka misy ny tsy nanao tatitra na ihany koa tsy tanteraka ireo voalaza rehetra ireo dia midika izay fa tsy nahavita ny asa izay niandrasana taminy ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry any amin'ny distrikta tsirairay avy ireo. Ka tokony ho tonga saina amin'izay ara ny vahoaka manomboka eto fa ny député tompoko dia tsy natao andeha hanamboatra lalana isan-karazany araka an'ilay fampielezan-kevitra izay ataon'izy ireo ireny araka an'izao fanazavana mazava tsara izay noentiny sombam-bahoaka izay voafidy tao mahajanga voalohany ity tsy iza moa izay fa afakandro Kristian araky ny efa nambarako tery am-piantohana izay. Ka manomboka eto aza manaiky no rebireben'olona amin'izay fampanentenana maro isan-karazany izay rehefa tonga ny fampielezan-kevitra fa misy amin'izy ireny dia kopaka ambaba fotsiny mba hambabo ny fonao ndeha hifidy azy fa rehefa lany izy tsy izay akory ny zava-mitranga eo fa zavatra hafa no hitanao eo. Ka eo amin'izay ianao vao hanome tsiny sy hilaza hoe kay mpandainga sy mpametrapetraka tahaka an'izany ilay olona izay no safidinao. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.